Fa hiditra ao anatin'ny lafim-baovao maro samihafa misongadina kosa isika. Olona folo no voasambotra ny polisy avy ao amin'ny brigade kriminelle Anosy rantsana faha 4 teto Antananarivo sy Manoritra tamin'ity herinandro ity. Taorian'ny hetsika manokana amingorana ny asan-jiolahy nataon'ity sampana iray ity araka ny fanzavana avy amin'ny polisy pirenena. Andian-jiolahy miisa 10 mianadahy voasambotry ny polisy avy ao amin'ny brigade kriminelle raha ny fanazavana izay noentin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ity sampan-draharaha ity nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao omaly tolakandro. Ireo jiolahy reo dia misy ny jiolahy raha tadiditsika tapabolanala sy ireny isan'ilay hoe dinakakana iny efa voasambotra dia taorianan'iny zany no nanaovana fanarandia andreo namany. Ary ity gropy anankiray ity zany tena efa gropy efa tena hoe efa ao anatin'ireo hoe bandy amay armée dangereux eritreretina mihitsy hoe parmi ireo dangereux satria nahoana efa gropina olona mitambatambatra reo mitambatra nanao an'io association de malfaiteurs io. Misy am'ireo koa ny efa migadra tany tsy afa, misy am'ireo nefa migadra tena tany mora hoe evasion. Zay zany aloha ny eto am-pelantanana hoe mitsoka mifonja dia mbola manao asan-jiolahy indray. Dia ny amin'izao fotoana izao zany efa manomboka zany miezaka zay mpitandro filaminana manangona n'izany vaovao mendry maninona moa ty olona ty tamin'izao fotoana izao izy no giadra dia amin'izao fotoana izao izy efa mivoaka manao asan-jiolahy sady indray. Taorian'ny fisamborana ireo olona ireo dia nisy ny fisavana ny tranon'izy ireo. Fitaovana mahery vaika no hita tao toy ny kalaknikov, ny pistolet sy ny bala izay miisa 100 anoany. Ankoatr'ireo dia nahitana matraky elektrika miisa 2 ihany koa tao amin'ilay trano miaraka tamin'ny big boss, masolavitra ary odibala. Tamin'izany fisavana izany no nahitana vola sandoka izay voalaza fa amidy 3,000 ariary ny vola sandoka iray alina iray.